dia faly miarabantsika rehetra indray izay mivady ao anatin'ity fandaharana ity sotranao ny safidy mandray anay any amin'izay toerana rehetra andraisanao ity fandaharana ity dia tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana évangélique Chagnelzay. Entoko faly miarabantsika rehetra koa ny tenako androany reverend Frère Andrianarivo. Tonga dia tiana manomana tenao aty am-piandohana tonga zao ny vanim-potoana Paska. Isy fotoana lehibe any am-piangonana. Raha ny fiangonana Chaine manokana moa zany etsy andraiky sasiritsy Andohanalakely dia isy fotoana miavaka mampaska ny andro zany mazava ho azy. Tsy hoe koa rehefa andraisana fanasana tompo fotsiny manavaka an'ilay fotoana rehetra. Fa indrindra ny amin'ity vanim-potoana Paska ity mazava ho azy misy ten'Andriamanitra manokana izay hozaraina anao. Misy vavaka araka ilay tenen'ny ten'Andriamanitra ny Asan'ny Apostoly hoe noho natonga an'ilay zavatra nitranga sy ny anjely ny asa dia ilay vavaka atao. Dikan'izany isy vavaka manokana atao izay noho efa araka ny teny soratra masina rehefa nivavaka ireo dia ny asa Andriamanitra natanteraka ilay teny. Izany hoe tamin'ny Exodus zany Andriamanitra nampananteny rehefa iseho natreka ianao dia haniraka anjely ahako. Dia mba ahafana Andriamanitra manatanteraka ilay izy dia anjarantsika maka ny part responsabilité tonga eo anatrehan'Andriamanitra dia mivavaka amin'Andriamanitra dia Andriamanitra rehefa avy eo manatanteraka efa nampanantenany hoe handefa anjely izaha azafady ho anareo. Ka isy fotoana miavaka etsy amin'iraiky sasiritsy Andohanalakely amin'ity alady ny Paska ity tongava mananjara. Misy fidirana maromaro rehefa tsy tratranao vao maraina amin'ny enina mbola afaka manatratra ianao amin'ny fito sasany. Tsy tratranao amin'ny fito sasany afaka tonga ianao amin'ny sivy. Tsy tratranao amin'ny sivy tongava amin'ny folo sasany. Rehefa tsy tratranao amin'ny folo sasany tongava farafaratsiny amin'ny roa sasany. Tahaka izany koa ny etsy amin'ny Chaine Tanjombato misy fotoana eny amin'ny enina sasany, avy eo amin'ny valo sasany, avy eo amin'ny folo sasany. Arak'izay fahafahanao tongava mitady an'Andriamanitra. Ary raha mety afaka ianao ny hariva dia tongava amin'ny roa sasany. Fa azoko antoka ary ny azony antoka arak'izay ten'Andriamanitra fa iseho aminao Andriamanitra. Ary andefa niraka anjely ho anao. Tsy vitany andefasany anjely hameanao famatsiana fanasitraniny ianao toy izy tsisy ho afa-jaza tsony na ho momba ao amin'ny taninao ho tanterahako ny isan'ny andronao. Dika zany raha na misy nameanao dokotera na professeur sentence na fahafatesany tapitra ny andronao amin'ny fotoana Paska foanan'Andriamanitra. Ozy tsy non ho tanterahanao ny isan'ny andronao. Amen. Tsisy ho afa-jaza itsony. Wow. Rendez-vous zany fiona amin'Andriamanitra ka raha tianao ahitan'Andriamanitra tena hiasa hitanao ny haninao amenao famatsiana mahagaga amin'ny lahady zao ny rendez-vous. Fiangonana Chaine raiky sasiritsy Andohanalakely fiangonana Chaine any Tanjombato gagabe any tantaran'Reverend efa nanao évangélisation zay moa tany nandeha tory amin'ny olona rehetrarehetra ny amin'ny arabe na fena tsotra. Sonareo mety tsy amin'ny télé tsy tena mandeha tongotra mandeha mihitsy dia mitory amin'ny olona tsy maneta ny olona fotsiny zay mihitsy ny mandeha. Misy pasteur moa tsy manao zany tokana fiteny fotsiny. Tsika mila miasa mamonjy fanandolo mamonjy fanandolo. Amen. Dia tam'izay tantaranako Reverend hoe misy olona nitorinteny zany dia hoe kaleo aminareo ange za tsy afaka rehefa lady. Aloha ngamba ianao mitantara azy fa sao dia ohatrany zany hoe mamorona aloha no mitantara anazy. Raha tsy niteny ianao hoe misy nga amin'ny enina misy amin'ny fito misy amin'ny valo sasany dia ho avy ary zay. Satria ny olona mieritreritra hoe rehefa mivavaka ngamba dia indray mandeha samy miala. Ary indrindra satria izay mahatsara nyity fotoana izay ataontsika ity moa Bishop izay ahafahan'ny olona afaka foana mitady an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Fa tsy hoe koa hoe raté occasion na raté rendez-vous amin'Andriamanitra. Fa eo indrindra satria arak'ilay tenao zay rehefa nitory filazantsara tamin'ilay ramatoa akto izy za tsy afaka mihitsy, za tena sahira mitady vola foana, za be andraikitra, za rehefa alahady koa mbola tsy afaka satria sady mba manikarakara zaza, sady mba karama kely rehefa alahady satria reny ohatry ny angongona atao ohatry ny fanampinampina eo dia mba hita kely ihany zany mba hita amin'ny fiainana. Dia taminazy arak'ilay tenao teo tongava fa misy fotoana ny amin'ny enina sasany rehefa tsy afaka ohatran'ilay teneniko teo rehefa tsy afaka ianao amin'ny enina sasany afaka tonga ianao valo sasany. Raha amin'ny fotoana ianao tonga valo sasany mety afaka mody kely ianao ataonao izay mety ataonao rehetra. Ozy ilay nisy ramatoa zay mijoro vavolombelona tahaka izany izay ohatry ny hoe voaingana atao anatin'ny fiangonana izany hoe varotra ny asany dia tena nisy taona tena nandalo fasarotana be izy tanatin'ilay fivarotana satria misy olona zay tena ohatry ny hoe manao zavatra ny tena marina. Dia tamin'ny fotoana amin'izay rehefa mivavaka izy dia rehefa mivavahana dia lasa amin'izay satria toa izy tena foana olona manan-karena izy nananjavatra izy fa tsy izy tsony ny entana, tsy izy tsony ny avarotra. Dia tamin'izay rehefa amin'ny fotoana izay izy mivarotra tamin'izay izy izy moa mbola olona vaovao amin'ny fiangonana dia alady izy mbola mivarotra kely aloha fa zavatra ny tragno izy ohatra ny entana kelikely tsy tokotokokely izay nanomboako anazy izy tamin'ny voalohany fa tahin'Andriamanitra fa ilay olo izy nefa tamin'ny fotoana nanokatra letana dia nisy ramatoa zay izy niteny fa maninona anao izy no afaka dia nitapatapa teo sady no paino trano dia za izy tsy niteny fa zavatra ny tranga nefa arakaraka ny anakorotana ny tsenako izy sy mivarotra ataoko fa tena gaga ozy izy fa raha ohatra ny hoe tokony normalement zany raha letana tokony farafakely ny ray andro voalavo
adiny ray sasany any izy dia lany ny entana rehetra dia lasa anody dia sy tonga tany am-pangonana izy mbola afaka mivavaka zany hoe eo le tepika hoe sady afaka mivavaka ianao le olona zany eritretra anakotabanao izy mandrapatonga le olona zany hoe tsisy hividy eo amin'ny entana satria korotany le raha matoa zany izy mitabataba be le raha matoa amin'ny tsena korotany ny tsena fa dia gaga arakaraka ny anakorotana azy vao maika vetivety kely tsy ampy adiny ray sasany dia lana daholo ny tsena dia fa izy tonga tany am-piangonana mivavaka zany mbola mijoro vavolombelona voatany mbola afaka mitady an'Andriamanitra. Andriamanitra dia sendry loatra ka hoy aho hoe misy dirana telo ny tanjom-bato ny maraina amin'ny enany sasany ka hatramin'ny valo sasany dia avy eo indray anao afaka tonga raha ohatra ka izay no mety aminao indray amin'ny valo sasany ndraiky hatramin'ny folo sasany na amin'ny folo sasany ka hatramin'ny roa ambin'ny folo sasany na ny arivo amin'ny roa sasany ka hatramin'ny dimy izay mampalalaka anao fa samy mety avokoa zany rehetra zany ny tena marina zany dia zao tena te hitahantsika Andriamanitra raha iny amin'ny raika isandray moa dia sindritsa dia amin'ny enina dia na amin'ny fito sasany indray na amin'ny sivy indray na amin'ny folo sasany indray na amin'ny ray sasany na amin'ny roa sasany misy koa moa fiangonana saina era Madagasikara misy manana fidirana telo ohatran'ny tanjom-bato hoe amin'ny enina sasany amin'ny valo sasany amin'ny folo sasany misy ndray manana fidirana anankiroa amin'ny fito sasany sy amin'ny folo sasany dia ny hariva moa mitovy daholo amin'ny roa sasany na ankoatra ny eny dia grosy namany misy hoe amin'ny telo na ohatratra an'izany satria amin'ilay mamay-be ny toerana sy mazenga ka naiza misy anao hoe raha Madagasikara raha manatrika raha mijery an'ity fandaran'ity ianao tongava amin'ny fiangonana saina zavatra henonao aty henonao any ary izay dia mivavaka izay tsy mivavaka ho an'ny raika satsiritsy fotsiny fa mpino rehetra raha Madagasikara satria ny saina rehetra ny ampitan-dranomasina isan'atra dia mivavaka ho an'ny olona rehetrarehetra ary hitany tan'Andriamanitra miasa amin'ny vahoaka an'Andriamanitra ary amin'ity Paska ity amin'ny alahady izao dia tena rendez-vous amin'Andriamanitra aza manaiky vototra amin'izany ianao. Io fotoana ohatran'izao fanaroatra ny famangin'Andriamanitra satria io bishopy ny feonany indray mandeha amin'Andriamanitra ange tena hoe manova ny tantaram-piainanao ray manontolo ary eo fotoana satria tsy adalana tamin'ny fotoan'andro izay moa mahatonga ny zanak'Israely tamin'ny fotoan'andro tsy maintsy miakatra ny Jerosalema mihitsy na any alavitra any ary ndraindray dia tsy maintsy miakatra misehoana tren'Andriamanitra any an-tranon'Andriamanitra any amin'ny tempolon'Andriamanitra izay ao anatin'io fotoana telo isa-taona io ary eo koa fotoana satria io moa tsy hoe koa amin'io ianao dia tsy iseho intsony eny an-tren'Andriamanitra fa le zavatra ampanantenan'Andriamanitra fa ataonao anatin'io fotoana io satria ohatran'ny hoe Andriamanitra mihitsy zany raha izay ny sary hoe raha misy olona te hanasa ohatran'ny hoe olona tongava daholo isakafo tongava daholo fa haniny ohatran'ny hoe Andriamanitra zany manome fanasana lehibe mba ahafahany amin'ny tany ny mitahantsika vahoakan'Andriamanitra izany. Ao am-bokin'ny Samoela voalohany toko fahatelo andiny faha 1 dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe dia niseho tao isilo indray Jehova fa niseho tamin'ny Samoela tao isilo Jehova tamin'ny teniny. Silo moa dia tsy iza fa le tendrombohitra le toerana ionan'Andriamanitra amin'ny olona. Ka amin'ny alahady izao mety tsy ahitan'Andriamanitra hoe io Andriamanitra no tsisy an'izany fa ny fomba hisehon'Andriamanitra aminao dia amin'ny alalan'ny teniny. Ozy dia niseho tamin'ny Samoela indray Jehova tao isilo tamin'ny alalan'ny teniny. Mofa tsy zany koa ny tenen'i Jesosy ao filazantsara an'izao no toko 420 dia ozy iry amin'ny 9 sy 20 dia evaka itsika kely vetivety zao no toko 420 dia 20 izy ozy hoe tonga angamba dia 120 no vakiako izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy ny tia azy ity dia ho tiany raiko ary zaho tia azy ka iseho aminy iseho aminy midika izany fa amin'ny fotoantsika mandray ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra no isehon'Andriamanitra amintsika ka amin'ny alahady zay fotoanan'ny Paska dia izara ny tenin'Andriamanitra aminao zay ny amin'io Paska io dia iseho aminao Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny iny. Ina moa dikany miseho aminao Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny iny tanterahan'Andriamanitra aminao porofon'Andriamanitra aminao avelin'Andriamanitra ho hita maso azy tsapahitanina hoe ilona ny teny eny dia io fa miseho anatrehanao amin'ilay izy tonga dia hitanao tena Andriamanitra nanao an'iny iny le teny iny inona ataony satria Andriamanitra sy ny teniny dia anankiray ihany ka fotoanan'ny Paska dia fotoana fionana amin'Andriamanitra araka ny tenentsika hoe amin'ny andro Paska no samborana ny Petera Asan'ny Apostoly toko 12 talohan'ny Paska moa zany marimarina koa ary kasainy Herôda ho vonoina izy rehefa Paska tamin'izany ho tsika dia hoe tedaviny Herôda ho vonoina koa izy satria tahaka nataony tamin'ny Jakoba fa rehefa nivavaka ny fiangonana nivavaka tsaky-janony ho amin'ny Petera dia nandefa anjely Andriamanitra dia tahaka izay koa ianao amin'ity indray mandeha ity
mety manana olana ianao Petera nge tamin'izany araka ny tenan'ny Révérend tamin'ny fandarantsika dia tao anatin'ny fandaran-dia dia hoe Petera tamin'izany efa vohitany anatin'ny indrindra ray roa vavady anankiefatra mety koa anao mihidy any anatin'ny indrindra koa tena hoe mihidy any amin'ny troso mihidy any amin'ny fikotanam-piaina mihidy amin'ny fisarapanam-badiny tena hoe tena sepotra me lasa lalina me lasa mety troso anankiray tamin'ny voalohany lasa anankiroa lasa anankitelo lasa anankefatra me lalina ary me sapotra ianao ary mezaka ianao lasa akizitana angenao rehefa aveo lasa tsy te hifandray aman'olona tsy te handray telefona tsy te resaka amin'izy izy lasa mora toana be mihitsy ianao ary sensible sady mora maratra tsy azo ataony an'inona satria me mafy ny pression mahazo anao fa ny solution dia tsotra be ny solution dia tsotra nefa mitaky fandavateny vavaka tongava ny tranon'Andriamanitra hitady an'Andriamanitra fa Andriamanitra afaka mandefa anjely anisy vola anatin'ny kontinao afaka mandefa anjely iresaka amin'ilay olona manatrosa aminao ampilamy tantaranao afaka mandefa anjely hiady anao tsy miova Andriamanitra alefsiratsena fa Herode mpanjaka sy ny mpitondra fiavahana samy niandry tamin'ny fanantenana efa voasambotra Petera fedibetsika arapitso fa ny fanan'Andriamanitra ny fanantenany Jiosy sy ny mpanjaka avy amin'ny anjely anankiray tafahoatra be zany fiasan'Andriamanitra tonga tafalatsaka na déception tanteraka ny mpanjaka sy ny mpitondra fiavahana satria nahoana nisy olona zay tsy nanan'izaniza ianterana itsony afa-tsy Andriamanitra azy nefa tsy hoe afa-tsy Andriamanitra irery ohatry ndrendrema zay sens zay mozety ohatry ny mamparelo kely fa tena nisafidy hiakina amin'Andriamanitra amin'izay hoe tena atramizitsika nafantatr'olona nafantatra an'ry nanetsika an'ry fa maty any Jakoby fa tamin'ity indray mandeha ty okizay fa ndao tena hitady an'Andriamanitra ary rehefa tena mivavaka izy rehetra tamin'ny fony rehetra eno tsara nivavaka ary nge tamin'ny Asan'ny Apostoly toko 12 mbola tsy vita satria zareo mbola ao anaty vavaka no nandolodolo tao varavara amin'ny Petera dia nisaka izy kely tao anaty tombavaka mety club d'enfant lasa mijery izao ny eny tao varavaranao tao 12 Petera isa Petera dia tsy mivoainy trano fa lasa izy miverina Petera tozy ny olona ny anjeliny zany fa tsy izy nahoana ka ny olona nyteny ny anjely zany satria zareo mino ny anjely izy amin'io mbola anaty vapoiza mivavaka ihany ka lasa ndrena kizy miverina tany farany sokafana mipotry Petera nivavaka tsy vita Petera efa eo ohatry ny hitako sady Andriamanitra ao anaty le anao mivavaka ao am-piangonana iny misy zavatra beta be mitranga any ambadika any misy fitahina mivava misy problema misokatra amin'ny fomba mety angamba ny olona tokony ho sony mitaratasynao tsy tokony ho sony amin'ny andro lahady mihitsy fa tamikeo izy tsy hoe ahoana ozy ho any ampiasana vetivety fa misy ohatran'ny dossier tiako jerena maika be ihany fa no n'olona goavany zany beta be ny olona patron be goavany be manoatra an'izany na filoam-pirenena azy misy fotoana lahady mety makany ambiraoany mety Andriamanitra afaka nikitika fotsiny tsodro zao ohatra any am-banque ny problème anao ohatsy le directeur am-banque naso efa misy zavatra jereko kely ny ampiasana vetivety tantikako izy mijereo apetaka ny anjely ho anoloana ny dossier anao tozina tsy possible efa pastera zany natao hoe fagagany intervention an'Andriamanitra mety amin'ny andro lahady mihitsy ny vadinao tamitamikeo tsy ahotsy ahoana tonga dia misaraka amin'ilay olona hafahafa any ambadika any andefa anjely Andriamanitra fa ao anaty le anao mivavakiny no manao zavatra Andriamanitra izy tao natoriteny tamin'ny mazoengana iandro ao anatin'ilay za mitoriteny amin'izao minitra zao mody ao an-trano ny zanakao nisy raha matonjy ry vavolombelona rehefa aveo jere montre mihitsy ozy izy taminao ny tenany iny dia rehefa aveo ozy izy ny ampitsony iny tonga ny zanako efa lasa tsy nody an-trano efa oray volana nanaraka vadin'olona tany any amin'ny hôtely ao amin'ny hôtely ozy izy miaraka amina vadin'olona tampotampoka tsy ahoatsy hoana togody ozy izy nyle zanako dia ody tratrabe lehilahy fa ody ahoana koa ianao ody aho izy izy dia naoriny entana ny akanjo zany dia lasa izy noditany an-trano dia nanontaniany mamany hoe tamin'ny firy ianao ny ala-tany le ora exact tao anatin'le fotoana ny vavaha tiako tenenanao hoe amin'io alahady io ao anatin'io fotoam-bavaka io izy zavatra goavy ny hitranga aminao fa iseho aminao Andriamanitra amin'ny alalany teniny amin'ity paska ity
Fotoanantsika moa tapitra sady bishop fa eto ny amerenana fanasana ho anao tongava tonga hitady an'Andriamanitra miomana hivavaka satria izay ny tanjony eo tsy hijery olona hijery fanaon'ny olona mety izy daholo mivavaka ato na koa hoe zao ve fotoana ato sotra an'izany fa tongava araka ilay teny teo hivavaka hitady an'Andriamanitra satria ny zavatra mahafinaritra dia izao misy ten'Andriamanitra ao misy atoko faharoambe ploro bishop miteny ozy hoe mivalym-pity atolo ny defeny aminy valinasa ny defeny an-tanany dikan'izany zany misy zavatra eny an-tanan'Andriamanitra pré ho anao vonona ho anao fa ianao fotsiny mila vonona hitady an'Andriamanitra amin'ny fotoana ianao tonga mivavaka dia tadio fa ilay zavatra tadiavinao tsy hoe vokonokonon'Andriamanitra eny hoe zary fa tena mbola tsy nieritreretiko mity zavatra ity fa ozy hoe valim-pity omeny defeny aminy eny anoloany miandry ianao fotsiny sisa ny tena marina ianao sisa ny endrasana hakan'ilay izy ary fomba angalanao azy dia mila tonga ianao mivavaka mitady an'Andriamanitra indrindra misehoana an'Andriamanitra ao anatin'izao vanim-potoana antsoina hoe Paska izao ka aza donona fotoanantsika raika sasiritsan-doana kely hiavaka amin'ny fotoam-bavaka aty alady ity tsotra ny alady rehetra io bishop fa tena hiavaka ary raha etsy amin'ny raika sasiritsan-doana kely anao tonga avy efa hitanao io angambany ny fotoana fanamafisana fotoana izay efa nitenenay ary raha etsy Tanjombato ianao chaîne Tanjombato dia eo amin'ny fahita lavitra eo koa ny fahafanao mahita ny fotoana rehetra fidirana rehetra izany raha toa mety misy fanafahana izay tianao hifandraisana aminay aza miafafa tsoy izay ao anatin'ireo laharan-tarobia izay afahana mifandray aminao na amin'ny adresse mail na Facebook izany iny ary fa dia manao velomanao izay mivady samy mitomba fahasoavana manantena hitanao izay amin'ny Paska ho avy izao veloma tompoko